rehavana malala rehetra ao amin'ny tompo. Tena mihay mivavaka Jesosy, ary tena mpamela heloka Jesosy. Ka ny fivavahana sy ny fifonana izay nataontsika tamin'ny fontsika tokoa dia andraisantsika famelan-keloka marina noho ny fahasoavany tsy fitapana. Mbola amin'izany herin'ny famelan-keloka mitondra fiainana mandrakizay izany no tiako hitondrana fanazavana tsotra sy fampianarana fohy amin'izao zoma masina izao. Ny ten'Andriamanitra dia alatsika avy eo amin'ny firasan-tsaramasina araka ny Matia ny toko faharaiky ambin'ny folo ny andiny fahavalo amby roapolo hatramin'ny andiny fahatelopolo. Firasan-tsaramasina araka ny Matia toko faharaiky ambin'ny folo andiny fahavalo amby roapolo hatramin'ny andiny fahatelopolo. Matia toko faharaiky ambin'ny folo andiny fahavalo amby roapolo hatramin'ny fahatelopolo. Toy izao mizaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Mankanay satria amiko ianareo rehetra izay miasa fantatra sy mampiasa toetana fa izaho hanome anareo fitsapara. Eto ny zokako ka mianaranandro fa malemy fanahy sady tsy miavo mampoaro dia ahita fitsarana ho amin'ny fanahin'ireo ianareo. Fa mora ny zokako ary maivana ny atako. Amen. Eo anatrehan'izany ten'Andriamanitra izany ry havana dia tiako ho voarainareo atao tsenjery ka hiainana isanandro ny hoe fifanakalozana mahasambatry. Fifanakalozana mahasambatry. Raha miresaka ny lafiny takalo na varoka isika izay ketrena mandrakariva dia ny siany santa mitovy. Raha misy mihoatra ilay santa dia mihevitra ny mpanakalo na ny mpivarotra fa nahazo tombony. Raha misy latsaka ilay santa dia mihevitra ny mpanakalo na ny mpivarotra fa matiantoka. Ary mitanga mandrakariva eo amin'ny fiainantsika izany takalo na varotra izany. Mandrakariva dia misy izay mifanta fa nahazo tombony, fa misy koa izay mitaraina fa matiantoka. Zavatra mpisero eo amin'ny fiainantsika izany. Hatrany dia samy te hahazo tombony amin'ny varotra sy ny takalo izay ataony ny olona. Tsy fitony ary dia lazay natsotra ny hoe lalam-piainana
rehefa sendra ka tonga ilay takalo na varotra latsa-banjo ka namonatroka. Hivampambatanaho hilaza hoe ianareo rehetra tonga eto Seychelles dia manao takalo mivarotra, na ny herin-tsaina, na ny herim-po, na ny herim-patana, samy ampiasaina daholo. Azahoana samba mihoatra fa tsy latsaka mba hifaliana ny hoe nahazo tombony. Tsara izany fa tsy ratsy, tandrify izany fa tsy diso. Fa zay tiako ho lazaina amin'izao zoma masina izao dia zavatra hafa ary misotra noho izany zavatra mahazatra amintsika eo amin'ny fiainana izany. Hafa olo satria ity zoma masina ity dia iariariana takalo tsy mira samba. Izay manamarika an'ity zoma masina ity, takalo tsy mira samba. Ary zany no nolazako teny am-panomboana hoe fifanakalozana mahasambatra. Takalo tsy mira samba satria ny fiainana no natakalo ny fahafatesana. Tena mifanalavitra amin'izay mahazatra antsika isan'andro izany. Hafa mihitsy ny fipetraky ny takalo entin'ny zoma masina dia fifanakalozana mahasambatra. Nekeny Jesosy araka ny hira noventesinareo teo fa ny ainy mihitsy no natony. Ary zany no maha izy azy ity zoma masina ity, ny nanekeny Jesosy ho faty. Raha manaraka ny tantaran'ny zoma masina isika dia reny Jesosy nangiry firy tao amin'ny tenany, ny herin'ny otako, ny herin'ny otanao, ny fahafatesako, ny fahafatesanao. Ary zany no nampitaraina azy fatratra tamin'ny zoma masina ka nanao hoe Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana ny dia mahafoy ahy ianao. Izany no nampitaraina azy fatratra ka nitoloko amin'azy hoe raio esory amiko ty kapoka ity mafaitra. Fa na izany azy dia nitsotra teo anaten'Andriamanitra ray izy ka nanao hoe kanefa aoka tsy ny sitrapoko no hatao fa ny anao. Inona izany sitrapon'Andriamanitra ray? Tsy maintsy no tanterahany Jesosy izany fifanakalozana mahasambatra.
tsy mora fa ny maro rehefa mialaina dia mitsipatsipaka, mikikika, milaza ho mainy, mijafajafa, saingy tsy fahafatesan'olona anankiray fa ny fahafatesako, ny fahafatesanao, ny fahafatesan'ny malagasy rehetra, ny fahafatesan'ny mponina ambony tany, nentin'i Jesosy tao tenany amin'izao zoma masina izao. Nentiny iray mandrimonja ny asy, ny anao, ny an'ny malagasy rehetra, ny an'olona rehetra eto amin'izao tontolo izao, nentiny tamin'izao zoma masina izao. Asa moa izay everanao sy eteretanao ny hoe fahafatesany anankiray tsy zaka, tsy misy, tsy latsa-dranomaso amin'ny fahafatesany anankiray, fa eto ny fahafatesan'olona rehetra, ny fahafatesan'izay rehetra natao hoe nateraka, nalainy Jesosy ary nentiny tamin'ny ity zoma masina ity. Izany no vesatra entiny atao hoe zoma masina. Izany no vesatra entiny atao hoe fahafatesany Jesosy. Nao firy tapitrisa ny mponina ambony tany, efa izay vao ateraka aza dia nentin'i Jesosy tao amin'ny tenany io zoma masina io, ny heriny zany fahafatesana rehetra izany. Fa izany heriny fahafatesana tsy manam-paharoa izany no ahafahan'i Jesosy miteny sy miantso amin'ny feo feno fitiavana, amin'ny feo malefaka, amin'ny feo manambitamby, itenenany aminao indray amin'izao zoma masina izao ka izy: mankanesa aty amiko, mankanesa aty amiko o Jesosy, ianareo rehetra, ianareo rehetra. Na izao manatrika eto izao, na ny malagasy 5 tapitry, na ny mponina ambony tany, izay asa fantatra sy mavesa-trenta, mankanesa aty o Jesosy, fa izao hanome anareo fitsahara. Ity ilay fifanankalozana mahasambatra, ny fahafatesako, ny fahafatesanao, ny fahafatesan'ny malagasy rehetra, ny fahafatesan'ny mponina ambony tany, lazainy hoe eto ty amiko zany, zaho hanome anareo fitsahara. Izay rehetra manana fahafatesana ao aminy dia ekeny Jesosy halaina amin'izao zoma masina izao mba hosoloany fiainana. Izany ilay fifanankalozana mahasambatra. Ny fahafatesako, ny fahafatesanao alainy Jesosy ka ho izy mankanesa ty amiko ianareo rehetra. Ary zao takaliny, zaho hanome anareo fitsahara, izaho hanome anareo fiainana, izaho hanome anareo fiainana be dia be hoy Jesosy. Fifanankalozana
mahasambatra. Nalainy Jesosy ho azy ny fahafatesanao, ny otanao, ny alahelinao, ny zava-manahirananao. Nalainy ary indro atolony anao, omeny anao, zarainy aminao fiainana. Entony ziokako ka menarano fa malemy fanahy sady tsy miavona am-poana. Tia ahita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo. Ity zoma masina ity no ahafahan'i Jesosy tsy manolotra ho anao fitsarana. Ity zoma masina ity no ahafahan'i Jesosy manome ho anao ny tena fiainana maro. Hafa ny fanomezan'i Jesosy. Ilay sarobidy indrindra, ny tsara indrindra, dia ny ainy ny fahavelomany no natolony ho solony fahafatesanao, ho solony alahelinao, ho solony ranomasonao, ho solony fisetohanao. Ka ho izy izaho manome anareo fitsaharana. Zava-dehibe loatra zany, sarobidy indrindra zany, fifanakalozana mahasambatra izany. Mba tsy avelanao handalo fotsiny aminao ity zoma masina ity, fa handraisan'i Jesosy ny otanao rehetra sy hanolorany aminao ny fiainana sy ny fitahiana rehetra miaraka aminy. Amaranako azy tantara mahatsikaiky kanefa mitondra zava-tsoa amin'izany atao hoe fifanakalozana mahasambatra izany. Indray andro dia misy vavy antitra mivesatra ny entany, sy ataoko hoe entan-kely, fa ireny ilay forongon'ny antitra. Dia sahirana ramama mivesatra ny entany, ary tsy mba manam-bola handehanana bus na taxi borosy akory, fa dia mamikavika milamina ihany miaraka amin'ny enta-mavesatra rehetra. Na dia tsy hitovy amin'ny alehibe ny fitiavan'i Jesosy azy, dia mba naneho fitiavana ny mpamily anankiray, ny antso ty ramama nitondra enta-mavesatra ty ka nanao hoe: ramama, mandrosoa, midira, mampalahelo ahy ianao mivesatra ty entambenao ty, mampalahelo ahy ianao amin'ity entambenao zay tsy azonao avela isaloranao rery ty. Fa na dia tafiditra tao anatin'ny fiara, tsy nandoa ny sandany, zay ny takaly, mila mandoa ny sandany, tsy nandoa sandany, tsy nandoa sarany fitagenana an'ilay fiara. Zava-dehibe zany. Fa nampalahelo izao, na dia tonga ao anatin'ilay fiara izy, dia tsy nisorony eny ambony lohany eny ny enta-mavesatra. Tia nofirina ao aminy ny enta-mavesatra. Na dia fa misy maneho fitiavana aminy azy, fa fantatra fa tsy manam-bola ianao, dia tianao entina irery ny entanao mandrosoa, dia tafiditra izy. Fa izao mbola tsy hiriny ny entambeny ao anatin'ny fiara. Ny tongony no afaka miasa tsara, fa ny lohany hitambesarany zany entambe zany.
safidy hafakely, tsy miaina ilay fifanakalozana mahasambatra, na dia notolorana na dia nomena ilay atao hoe fifanakalozana mahasambatra, dia mifikitra tamana hitondra izany enta mavesatra izany, fa ampandrenesiny tompo Jesosy ny andro fitiavany hoe mankalesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, zaho omenareo fitsahara. Rihava to tantara mety hampiome angamba, izany hoe tonga ao anaty fiara fa mbola mivesatra ny entana, fa tsy tantara mampiome zany, fa fiainan'ny akamaroan'olona zany, na dia asainy Jesosy, na dia toloran'i Jesosy, na dia omeny Jesosy ny zavatsoa rehetra aza, dia mbola mifikitra amin'ny otany, mbola mifikitra amin'ny fahafatesany, mbola mifikitra amin'ny fahazaran-dratsiny. Ampandaloviny Jesosy aminao ity zoma masina ity anio, mba hanarianao izay enta mavesatra ao rehetra, handraisanao ny fanomezana tsy ny lanitra. Izany no antony hanomezana anao ity zoma masina ity anio, mba hanesorana tanteraka aminao izany enta mavesatra ao zany, mba hanananao anjara amin'izany fifanakalozana mahasambatra izany. Azo manao tahaka andramatobe, tolorana zavatsoa kanjo mifikitra amin'ny enta mavesatra eo aminy, hanafaka tanteraka anao. Izany no antony ity zoma masina ity, ary ho hitanao ny hery ny tenin'Andriamanitra sy ny fanahy masin'Andriamanitra miasa hiainanao ny fahafahany Paska. Amen.